manongonao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Jesoa Kristy no fototry ny finoana kristianina. I Jesoa Kristy no fototry ny finoana kristianina. Zany no asongadiny mofinainantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 12 hatramin'ny andininy 9. Rehefa avy nanangana ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika ny apôstôly Petera sy Jaona, dia tamin'ny olona nametsiny azy, ary teo no nanazavany Petera sy Jaona ny fomba izay nananasitranana ilay lehilahy malemy. Nambarany tamin'izany fa tsy izy ireo na ny heriny na ny tanjany no nahavita nanasitrana ny lehilahy malemy iny, fa ny anaran'i Jesoa. Efa haitsika tsenjery fa rehefa nanangana an'iny lehilahy malemy tongotra iny Petera sy Jaona, dia ny teny mazava izy eo amin'ny andininy 9 ao aloha ao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Zany anaran'i Jesosy Kristy izay fototry ny finoana, ilay mahavony zany no hazavain'i Petera sy Jaona ndray eto, fa io Jesosy Kristy io ilay nanome azy ireo ny hery nanatanterahana iny asa iny. Io Jesosy Kristy io ilay nolavon'ny olona, ilay natolotra ny Pilato, ilay novonoana mihitsy azy. Io Jesosy Kristy io ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ambara zany fa i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no fototry ny finoana kristianina. Izany no anazavany Petera sy Jaona eo amin'ny andininy 9 fa ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo io sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany nahazony izao fanasitranana izao. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, misy lesona lehibe anankiroa zany azontsika eto. Voalohany dia ny hoe ny anaran'i Jesosy Kristy no fototry ny finoana kristianina. Tsy miorina amina zavatra hafa ny finoana kristianina, tsy miorina amin'ny anganongano na le ataontsika hoe fomba ara-drazana ny finoana kristianina, tsy miorina amin'ny izay heverintsika fa tradition, fa miorina amin'ny Jesoa Kristy. Fa ny lesona lehibe faharoa dia ny hoe hitantsika eto fa le anaran'i Jesosy Kristy no iorenan'ny finoana aloha, fa rehefa mino izay vao mahazo fanasitranana. Zany hoe mialoha lalana ny fanasitranana ny finoana an' Jesosy. Finoana aloha vao fanasitranana, fa tsy fanasitranana vao finoana. Tarika antsika rehetra any rehavako malala, tsy hiazakazaka hitady zavatra hita maso any amin'ny Kristy aloha, fa hanorina tsara ny finoantsika mba hanomezan'i Kristy antsika ny zavatra rehetra rehefa avy eo. Hoy ny teniny, ka tsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Endre Andriamanitra ny fahitanay, ireo mpanomponao izay mandeha miazakazaka mila vonjy, mila zavatra hita maso, te ho afaka amin'ny olana, te ho sitrana,
te ho afatrosa, te ahita fanambinana, te ho voatahy, ka miazakazaka amin'izany ka manadino anao Andriamanitra. Tario sy taomizy ireny Tompo, hino anao Andriamanitra maty sy nitsangana tamin'ny maty ahazahoany famonjena, mba homena azy miaraka amin'izany maimaim-poana koa ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.